Madagasikara fanodikodinam-bola mpanjakana sy ady tany no nimbahana ny taona 2024. Mialohan'ny fisokafany sisy tany, mila fotodrafitra samijoro, faly hely raha makavelo. Hôpitaly mpanjakana tsy mety mivoatra. Mbola misaotrana hatrany ary misafidy ny fahita lavitry ny MBS amin'izao aliny Zoma fa 7 ny volana Aogositra ny taona 2024 izao manolotra ny araby indray ary tomboky lahy sy tomboky vavy tonga soa anatin'ny pejy ny fampahalalam-baovao no manasa anao sahady anaraka ny fotoanan'ny vaovao hatramin'ny farany. Etsika anomboana ny vaovao amin'izao alina izao araka ny fanarahantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo ary dia ny fahasalamam-bahoaka no tokony ho laharam-pahamehana eto amintsika indrindra amin'izao vanim-potoana ny krizy ara-pahasalamana izao. Betsaka nefa no mbola mitaraina makasika indrindra ny faharatsy ny tolotra eny anivon'ireny hôpitalim-bahoaka ireny. Hoarantsika ary ny fanadihadiana entiny Ando Miaratiana sy Tokatra Marolahy. Mampikaikaika ireo olona manana marary, mila fitsaboana eny anivon'ireo hôpitaly mpanjakana, ny fomba fandraisana an-tanana sy fikarakarana eny amin'ireny toerana ireny. Mangony fotsiny tsy fampiny fitaovana sy ny vola lany amin'ny fividianana fanafody, io ihany koa ny fivezivezena samihafa. Lasa miteraka tahotra ny fidirana sy famonjena hôpitaly ho ny olosotra manoloana ireo tranga ireo. Raha tsy misy ny vola, mamoiavana. Tsy tokony isy raha toa ihany koa ny fahasamihafana ny fandraisana an-tanana na iza marary. Tokony hojeren'ny fanjakana manokana mihitsy ny mahakasika izao zava-misy izao, ho hiatrany ny fanazavana, indrindra amin'ny fanamorana fisitrahana izany. Zany tsy raha vao tsy manam-bola ianao dia miankina amin'ny ainy dia tsy manara-penitra araka ny fomba fiteniny amin'izao fa resabe fotsiny. Misy ny fanafody gratis nefa tsy arak'izay rehefa miditra eny ianao dia mandoa vola foana raha teo velona. Tokony tsy handoa vola zany ny resaka fitsaboana amin'ny hôpitaly dia tena manjaka ny resaka kolokolo satria zay manam-bola ihany no tafiditra aloha zany ao anatin'ilay izy fa ny tsy manam-bola ny mandra zany dia miainga amin'ny zavatra majinijinika kely foana any amin'ny paracetamol sy ny anana amin'ny ihany nefa tsy izay ny tokony izy dia tsy mianaraka ny tokony izy amin'ny resaka fahasalamana zany vahoaka eto Madagasikara. Dia tsy takatry ny mahantra mihitsy ireny fitaovana ireny satria vola be daholo ny amin'ireny na dia amin'ny hôpitaly manara-penitra reo amin'ny vahoaka amin'ny hôpitaly mpanjakana ara dia tsy zaka ny fahefa mividin'ny vahoaka malagasy ilay izy. Manahirana ilay any amin'ny hôpitaly hoe tsy ampy fitaovana, tsy ampy mety hoe mpitsaboka hoe tsy ampy ka raha ny eritreritra zany amin'ny fanatsarana an'izy mila rafitra vaovao mihitsy aloha. Hita koa moa fari-piaina amin'ny malagasy zao ngefa sahirany ary ny akabesahan'ny olona koa matahotra miditra hôpitaly tsy dia le dokotera no atahoran'ny olona makany amin'ny hôpitaly fa le vidy fanafody. Tsy matahotra dokotera za fa voaka avany tsina dia vidy fanafody tonga dia mitangana be. Fa moa zany andraikitra fanjakana no makafepetra hoe inona ny atao hoe fitsaboana manakaiky vahoaka, inona fitaovana tsy ampy. Misy koa nefa ny fitaovana zao araka le vahino amin'ny télé ireny ihany hoe ary zao misy scanner nefa le scanner tsy mandeha zavatra ohatran'izany. Io moa zany dia hoe anjaran'ny ministera zany satria izay anjaran'izay ministra sy ny teknisiana amin'ny ministera no mandray andraikitra entitra amin'ny fanaraha-maso ny fitaovana. Ny marary andrianina ary ny fahasalamana no voalokarenina. Tsy misy vanona ary tsy afaka ny anao ninina raha tsy olona salama. Manana didy araka izany ny fitondram-panjakana ahafahan'ny vahoaka malagasy rehetra misitraka fahasalamana feno araka ny fahefany ao am-pelantanany na izany ara-pitaovana na arak'olona indrindra ao anatin'izao valana retina mbola tsy resy tanteraka izao. Hoarantsika amin'izay izao kosa ny vaovao tapatapany ka isan'izany ny fitsidiana faritra atsimon'osina ataon'ny mpiandraikitra ranomaso iovon'ny États-Unis eto Madagasikara i MJ Watt nijery fotony tetikasa ara-sakafo sahan'ny USAID ka nanatrika fizarana sakafo tao amina tanàna tany akaikina Movombe izy izay nahitana olona 270 sy 710 notolorana fanampiana vonjy aina ara-sakafo mamaty sakafo vahoaka miisa 3 sy 3 sy 4 sy 4 any atsimony tetikasan'ny USAID ankehitriny tsara mono manamarika fa fitopijinjana izao any atsimo kanefa mbola maro ireo vahoaka no tsy manankankoanina.
fa nigadona omaly alakamisy fa 20 ny volana aogositra teny amin'ny seranam-piaramanidina ivato kosa ny vol de rapatriement na ny sidina faharoa nitondra n'ireo teratany malagasy izay tavela tany ivelany noho ny fidiny sistany misa 520 ireo mpandenody teto antandrazana sy nentin'ny fiaramanidina Air Caraïbe tamin'izany tao anatin'ny fanajana ireo fepetra ara-pahasalamana tranty no nandraisany ity sidina faharoa ity araky ny nambarany teo anivon'ny Ravinala Airport. Nanao fitiliana PCR avy hatrany raha araky ny toromarika nomeny ireo ireto mpandeha ireto vao nigadona teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ary nihiboka nandritra ny 5 andro ihany koa izy ireo alohan'ny anaovana ity fitiliana fahatelo eo amin'ny andro faefatra natanterahina izay bona izay miankina amin'ny valin'ny fitiliana indray avy eo no ahafahan'izy ireo amin'ny fitokana monina na tsy raha ny voalaza dia amin'ny alahady 20 aogositra izao no higadona eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny sidina fampodiana fahatelo entin'ny fiaramanidina Air Europa izay ahitana ny ampahany amin'ireo ekipany Baria anao ny lalao fifandonana amin'ny Benin amin'ny faharoa ny volana septambra izao. Fa ho tanterahina ao Antsirabe manomboka omaly talata fa 20 ka hatramin'ny fa 20 izao ny zaikabe ny SAMPANA VOKOVOKO MANGA eo amin'ny sahany FGKM ka saika nahatonga solotena avokoa ny sinodam-paritany 7 eran'ny Madagasikara tanjona amin'izao zaikabe izao moa ny fijoroana vavolombelona amin'ny ady amin'ny fidoroana zava-mahadomelona sy fanentanana ihany koa ny rehetra iady amin'ny zava-mahadomelona izay araka izany ary dia tafiditra amin'izao zaikabe izao ihany koa ny etsika fankalazana ny ivony fa 50 taona ny SAMPANA ka misy etsika ho fanohanana ny fanorenana ny tsangam-bato ny fankalazana amin'ny ananganana ny fiangonana FGKM Ambatolahy Antany Fotsy Vakina Karatra. Eo amin'ny pejy ny toekarena kosa indray ary dia ny volana oktobra izao no nambaran'ny filoha anokafana ny sistan'ny Madagasikara. Itony izany ny politika tokony apetraky ny fanjakana mialohan'ny volana io. Inona ihany koa no fepetra tokony horaisina. Waratsika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ary ny makasika izay valiteny izay. Sary sy rindran-tsary ny Mathieu Prince. Fito isanjato amin'ny ari-karena faobian'ny Madagasikara no miankina amin'ny fizahantany. Ray faingo 5 tapitrisa ny asa mivantana na tsy miankina aminy. Tao anatin'ny 2 taona nefa izay, efa nisy 10 isanjato ny voaterina lefa chômage teknika. Vao miahopotika ary ho ratsy kokoa no izao anefa ny toekarentsika raha tsy misy fepetra raisin'ny fanjakana. Ny fanokafana ny sistany no vahaolana aroso mpisehatra eo amin'ny fizahantany. Dia izaho zany mahita hoe tena fotoanany izao ary za rehefa mahita hoe fa tara satria ny firenena sasany rehetrarehetra nefa ela be no efa nanokatra amin'ny frontière ny tsika mbola tara tsy midiky zany hoe reny firenena reny tsy tiany vahoaka ao aminy samy tiany vahoaka samy te hiaro ny vahoaka daholo fa reny firenena reny mahatsapa hoe rehefa hidinao le frontière dia potika ny économie ary l'économie potika miteraka olona maty bebe kokoa any erinany tsy eo ny eo fa any erinany noho le aretina ary izay indrindra mahatonga an'io mila sokafana mihitsy ny frontière satria tsika tena dépendre be amin'ny tourisme ny économie antsika tsy vitan'io sokafana fa tsy tokony hidina intsony satria ny olona rehefa hanao investissement izy mety atao hatry hoe sokafanareo ny frontière anareo fa mety hidinareo indrisy afaka enim-bolana dia ahoana ny investissement anay ho anenenantsika tongotra mahatanana mihitsy économie potika be io zao tsika efa tena manomboka maheno anazy 500 taona ny tanjona napetraka ny fanjakana ho isan'ny mpizahatany tonga eto amintsika ny taona 2024 mbola ho sarotra nefa izany satria ratsy sy tsy misy ny fotodrafitrasy eto amintsika indrindra ny lalana. Mila fantatry ny olona hoe Madagasikara anisan'ny firenena tian'ny olona mijerena ary ny touriste makaty amintsika ny akamaroany raha tena haitsika tsara mitantana le tourisme tokony tourisme haut de gamme satria aty amintsika zany amin'ny resaka biodiversité zany hoe na ny voninkazo na ny biby eto amintsika be dia be ny hoe eto amintsika ihany misy anazy ka liana tia hitany ireny ny olona dia tsy le tena le touriste hoe andeha ny amoron-dranomasina zany tena betsaka tonga eto amintsika le touriste hoe olona tia ny nature olona ohatrany hoe intellectuel olona manambola ka eo indrindra zany ahafahana mikapte amin'ireny olona reny zany ny tena diavina dia atao écotourisme dia io écotourisme io mihitsy ny tena tokony hoe avantage tsika eto Madagasikara par rapport amin'ny firenena hafa raha resaka écotourisme nataontsika dia voalohany aloha ny infrastructure antsika tokony atao tsara ny lalana mahazo vola be zao tsika tena tokony amboarina zany ny lalana ny infrastructure hôtelière zany hoe manao hôtel tsara
karazana écologe zany hoe sady tsara izy no miaro ny tontolo iainana ary ny fahatelo ny formation ary ny fahaefatra farany dia ny transport aérien zany hoe tokony misokatritsika amin'ireo compagnie aérienne maromaro. Ny sehatry ny fizahantany no tena voakasika mafy tamin'ny Covid-19 tsy mbola nisy vahaolana raha teo avy amin'ny fanjakana na dia efa nisy aza ny fifampidiniana teo amin'ny mpiantsehatra sy ny fitondram-panjakana saingy tsy nitondra vahaolana tsy manome fanampiana toy ny tany amin'ny firenen-kafa. Somary iverenantsika kely ny pejy ny fahasalamana dia miditra anatin'ny fiovaovany toetry ny andro tanteraka isika amin'izao fotoana izao betsaka ny aretina misy eo miaraka amin'izay. Anisan'ny tena mpahazo matetika ny olona amin'izao ny soika na ny asthme. Fa inona tokoa no tsara ho fantatra mahakasika ity aretina ity fa inona ihany koa no tokony ho fisorohana ka ao arahantsika atao anatin'ity fanadihadiana ity ary ny valin'ireo fanontaniana ireo sary sy rindran-tsary ny Mathieu Prince Adrany. Allergie, grippe fa indrindra ny asthme na ny soika no aretina mateti-pitrangy izao. Vanim-potoana mangatsika hiditra amin'ny mafana na intersaison. Ny herika, ny orana avy kely ireny fa indrindra izao mafana sy mangatsika tampoka izao dia anisan'ny singa mampiasika be ny asthme. Aretina somary mampatahotra ihany ny asthme satria misy fiatsiahany be tampoka na manao crise be tampoka ilay marary. Mety ofisiahany amin'ny voalohany dia otaka voan'ny grippe ilay olona na le ankizy dia rehefa aveo izy manenoneno ny tratrany dia mikoa maina dia aveo izy mahazo kohaka mahazo rewaka dia rehefa aveo izy tsy avy mavita manao zavatra intsony mety hoe découverte fortuite zany izay vao mety hita ilay izy fa misy ihany kokoa le efa asthmatique efa fantatra ny asthme tompo dia marihana itony fa tena mamono ary tsy misangy ary indrindra matetika izy io amin'ny alina zay ny tena fisehoan'ny asthme. Misy ihany anefa ny fisorohana azo atao na dia efa olona voan'ny asthme azy na ilay antsoina ihany koa hoe terrain asthmatique. Fisorohana ny asthme dia ny tsy fifohana sigara ao an-tokantrano na mbola be voka ara le reny dia efa tsy vela foka sigara ny manodidina ny tsy fandotoantsika ny tontolo iainana ny tsy finanana fotsiny an'ilay fanafody misy manko fanafody tsy zakan'ilay olona dia mety déclencher azy rehefa mitady voan'ireny grippe na voan'ny sery ireny dia tsabona aingana fa tsy miandriany satria mety hivadika asthme izy ireny mifavorizen'ny crise d'asthme raha efa terrain asthmatique ilay olona. Ny fisorohana anazy dia ny fanatonana ny mpitsabo malala ny tokony atao satria mamena ny traitement de fond ahoana ny tokony hitsabonana izy io fa tsy manao nokototò foana ny olona izay marary ny asthme sy mbola tsy fantatra hoe manao voan'ny asthme nefa mety ho voan'ny asthme amin'ny any. Ny antombobe mihitsy izao ny olona mihatsika soika tonga manatona dokotera tao anatin'ny 2 herinandro izay ary amin'ny alina no tena betsaka ny fietsehany. Manentana trano moa ny mpitsabo anantona dokotera avy atranty raha misy fietsehany fa tsy anao dokotera tena. Eo ny pejy sy fandriampahalemana kosa indray ary dia fianakaviana iray mivelona amin'ny resaka varotra monina ny bevilany ambinanty distrikany SAKARAHA indray no nitafian'ny jiolahy isa 7 ny rongo-basy tao an-trano ny talata lasa teo tokony tamin'ny 1 alina sy sasany. Araka ny loharanom-baovao dia nanohitra avy hatrany ilay raim-pianakaviana ka tsy nasaniditra tao an-trano ireo olon-dratsy. Nodoran'ireo mpanafika avy ity ivelany no ilay trano izay sady fivarotan'ny fianakaviana ity rehefa tsy tanteraka ny fikasandratsin'izy ireo ary lasa nandeha ireto farany taorian'izay. Na dia teo aza ny firehetana dia tafavoaka ireo mpianakavy saingy may ny tarian'ilay zazalahy kely iray tany antoerana. Lasa lavenona daholo ihany koa moa ny vola sy ny entam-barotra ary ny fananana sarobidy rehetra tao an-trano. Fa mateti-piseho ny fahitana zaza hitana reny olona eny an-dalana eny tatoato tao anaty tamin'ity herinandro ity dia tsy latsaky ny 3 ny tranga toy izay. Misy amin'ireo zaza arinany mbola mena vava. Ny alatsina ny lasa teo zaza kely mena vava no hitany olona tao anatin'ny sachet teny bevalala marina fa mbola niaraka tamin'ny tavoniny sy ny lamba maloto ny terany ireny azy. Tany sambava ny alarobia lasa teo dia zaza roa mianada hafa no nisinanary teny an-tsena nantany fotsy raha ny filazan'ireo nanatry maso dia napetraky ny rainky teo amin'ny sisin-dalany ireo zaza dia nilaozany teo. Tsy vitsy ny tranga tahaka izy ireo voalaza ireo iantsona ny tompon'andraikitra maefa mba hijery ny raharaha fanarian-jaza toy izao.
Ipejy fanatanjahantena kosa indray ary dia mpandray anjara manodidina ny 700 no nandray anjara tamin'ny fiadina ho tompon-dakany Madagasikara eo amin'ny taranja atletisma sokajy minima sy junior izay nanomboka androany tetsy amin'ny kianja munisipaly Alarbi. Manatombo hatreo amin'ny fandresena efa azo ny hatramin'izay ny atleta avy any Atsimo andrefana. Nisy hatrany kosa ny fitarenana nataony FMA sy ny tsy fahafahan'izy ireo mampiasa ny kianja ho any taranja sasany toy ny fanipazana ny disk nandritra ity fifaninanana ity. Misy araka izany ireo taranja sasany nafindra any amin'ny kianja ny LTP Alarbi. Marina fa maharitra 3 andro ity fifaninanana izay ho tompon-dakany Madagasikara eo amin'ny taranja atletisma ity. Eo amin'ny pejy maresaka iraisam-pirenena kosa indray ary dia amam-bolana maro izay no nanjaka ny resaka fakanahan-keriny any Nigeria. Ireo mpianatra no tena lasibatra tato ato. Fantatra fa nisy votsitra teny amin'ny tena pelatanan'ireo Jolay ireo mpianatra ao amin'ny seminera islamika iray any an-toerana saingy nisy ireo namony any tamin'izany asa ratsy izany. Mialy rary nombana sy Andra Kotomalala. Mpianatra avy amin'ny sekoly silamo antsoina hoe Sali Utanki anendrefan'ny Nigeria ireo ankizy zato mahery nisy nankankerin'ny 3 volana lasa izay. Ho malalaka misy no votsitra teo am-pelatanan'ireo mpakankeriny ireto mpianatra niaran-doza ireto araka ny loharano baovao avy amin'ny talen'ny sekoly anaran'izy ireo. Namony any tany ampitazonana azy tany ny enina tamin'ireo mpianatra ireo raha toa ka tafaporitsaka ny volana jona lasa teo ny 15 ary izao nafototra ireo olon-dratsy izao ireo ambiny izay mbola tsy nahazo natatitra mazava ny isan'izy ireo hatreto. Tsy nilaza ny Tsipriany mikasika ny fampitsorana sy ny mety ho tamin'izany moa ity talentssekoly ity. Fototra avokoa ireo mpianatra ary efa naterina nody any amin'ny ray aman-dreniny izy ireo. Isy ny fizaham-pahasalamana ho atao an'izy ireo rehefa tonga ny tokantranony. Hoetrany ny fanampanazavana ity tale ity. Ankizy sy tanora manodidina ny 15 ka hatramin'ny 18 taona moa ireto niaran-doza ireto. Raha tsy ahivina, vatan-dehilahy manodidina ny 200 nirongo fitaovam-piadiana mahery vaika no nanafika ny tanàna ny Tegina ao amin'ny fanjakan'ny Niger ny 30 Mey lasa teo ary mpianatra 930 no nalan'izy ireo ankeriny tao amin'ny sekoly silamo tsy miankina io tamin'izany. Anisan'ny arantsy fandriam-pahalemana matetika eo amin'ny resaka fanafiana amin'ny tampiadiana sy fandrobana ary fakanan-keriny any amin'ny tanàna andrefan'ny Nigeria iny ary ahitana fitombony hatrany ireo trangana asan-jiolahy any an-toerana araka ny voalaza. Ankizy mpianatra n'arivo no efa nalaina-keriny tao amin'ity firenena ity nanomboka ny volana Desambra 2024, fotoana izay nanomboka ny kendren'ireo Jiolahy ireo mpianatra mba hangalana vola amin'ny fianakavian'ireto farany raha ny loharano baovao hatrany. Saika votsitra ny ankamaroan'ireo ankizy taorian'ny fampirarahana eo amin'ireo mpakankeriny sy ireo ray aman-dreny. Anjatony kosa nefa ireo izay mbola tazon'ireo Jiolahy any amin'ny toby miafina any Natiala. Araka ny fampahafantarana ny fianakavian'ny aran-doza hatrany moa dia fantatra fa nisy mpianatra 15 tamin'ireo zato nalanan-keriny tamin'ny volana Jolay lasa teo atao amin'ny lisea iray ao amin'ny fanjakany Kaduna any amin'ny faritra andrefan'ny Nigeria ihany no navotsitra ireo mpakan-keriny tamin'ny alahady lasa teo. Namoaka fanambarana ary naneo ny heviny mikasika ny raharaha mampifanolana ny mpanolotsaina miisa 10 sy ny ben'ny tanàna eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra androany firaisamonim-pirenena KMF hoe fanabeazana olom-pirenena. Miantso fifampidiniana eo amin'ny andaniny sy ny ankilany ity firaisamonim-pirenena ity araka izao tady bavao entiny Njavandremahefa sy Tokra Marla izao. Ny tombontsoan'ny vahoaka iraisana no tokony ataon'ny mpanolotsaina sy ny fahefana mpanantanteraka eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra ho ny firaisamonim-pirenena KMF hoe fanabeazana olom-pirenena androany. Tsy tokony hampanjakaina ho ny KMF hoe ny fiantsinady sy ny fampanjakana ny alakopika tsy tiako tare eo amin'ny resaka politika. Ny vahoaka hatrany mantsy no mizaka ny voka-dratsy ateraka izany eto amin'ny firenena ary inona ho lasa fomba ratsy fanao eto amin'ny tany sy ny firenena izao zava-misy izao. Manay zahay izany hoe misy zavatra tsy mazava amin'ny fiarahan'ny zareo miasa. Kanefa ny samy olom-boafidy ireo, samy manana ny andraikiny ireo. Noho izany tokony mihaona izy mifampiresaka mazava tsara amin'izay tokony hitondrana ny tanàna. Satria misy velirano, tsy haiko inona, fampanantenana, ny fanaovana tamin'ny fotoana ny fidianana andro zareo ireo. Nataony ireo olona voafidy ireo
tamin'ny vahoaka zay mifidy azy noho izany amma solotena fiarahamonim-pirenena anay ko zany ny kainefiko hoe dia mitako hoe alanino ny eo aminareo sa mba tsy teraka zavatra tsy mety amin'ny fiainan'ny vahoaka eto Antananarivo. Io zany any Antananarivo ihany fa manahy zahay ny fitaran'ny zavatra io zany any amin'ny toeran-kafa ihany koa hoe tsy fifankazahoana tsy amin'ny kandrareo ny mpanao politika tsy azo ferana zay mpanao politika andreo ataovy le politika fa politika ho an'ny tombontsoan'ny vahoaka entinareo zay sy mifidy anareo na ny anareo ny fahefany fa tsy adsaritaka eo amin'ny saminareo indray. Raha tsy ahivana dia mpanolontsain'ny tanàna misy avalo avy amin'ny atokotiko i Madagasikara, mpanolontsaina iray avy amin'ny Komba ary iray avy amin'ny vondrona Yerika no kasain'ny ben'ny tanàna hoe sorina harosoloana eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra amin'izao izay voalaza fa tsy tonga nanatrika ny fivoriana intelon'ny sesy. Ireto mpanolontsaina voasaringotra ireto izay nanamafy fa tsy anaiky ary tsy hipetra-potsiny manoloana izany. Androany tamin'ny 5:00 ka hatramin'ny 7:00 ny Frantsa no fotoanany fanomezany RMDM DIASPORA ho an'ny filoha Rajoelina rehefa tsy nahazo ny fahazahoan-dalana iona avy amin'ny masoivon'ny Madagasikara any Frantsa izy ireo. Fotoana izay nanatanterahana lasinady na fivoriana anehoana ny tsy fankasitrahana ity fanjakana ity sy ny fitakiana ny fialany filoham-pirenena izay tarihiny Fanersoernaivo. Nambaran'ity farany fa mbola tsy teraka ny Frantsa ny olona isambotra azy. Firenena anjakan'ny demokrasia ihany koa izy ny ao amin'ny firenena ity fa tsy hoe sambisamborona fotsiny amin'izao izay olona tsy mahafaly ny filoham-pirenena. Nanentana ny olona ny tenany mba tsy anatahotra hitondra sarom-bolany sy kiroriko anoherana ny tsirariny ataon'ity fanjakana ity. Matahotra ireo hoy Fanersoernaivo ka izay no mahatonga azy ireo anelitsao. Itoram-pitso sabotsy manomboka amin'ny 2 ora tolakandro ka hatramin'ny 9:00 mony hetsika ataon'ny RMDM DIASPORA any Frantsa ka ny fanoherana ny Andry Rajoelina sy ny fitondranty no votoatin'ny fisionana amin'izany. Androany ihany koa dia nanao tatitra ny asa vita nandritra ny taona 2024 ny teo anivon'ny birao maleo tena misahana ny ady amin'ny kolokolona ny Bionko nisongadina tamin'izay fa ny resaka ady tany ny fanodinkodinam-bolam-panjakana no tena naraisana fitarainana sy nahitana trangana kolokolo be indrindra tamin'ity taona ity. Zavandremahefa sy Tokra Marla. Mpikambana tao anatin'ny governemanta misy 5 teo aloha no nanaovana fanadihadiana teny anivon'ny Bionko. Piasa avy amin'ny mpanjakana ray ampiasan'ny fitsarana 10, olo-mpanjakana ambony 130 ary ny 9 no tanàna-ponja araka ny tatitra nataon'ny birao maleo tena misahana ny ady amin'ny kolikoly androany. Isan'ireo sampandraram-panjakana naraisana fitarainana be indrindra ny teo anivon'ny fananantany, ny fitsinjaram-pahefana, ny fitsarana, ny zandarmeri-pirenena, ny fanabeazam-pirenena, ny tontolo iainana, ny polisy-pirenena, ny fahasalamana ary ny atitany. Mahatratra 7 miliara sy 700 tapitrisa ariary ny teti-bolana ampiasaina hiadina amin'ny kolokolo tamin'ny taona 2024, izany hoe nahitana fienany 300 ranoarina tamin'ny taona 2022. Dia nifangaro atao zany tamin'ny taona ny magidy sy ny mamy. Kanefa ihany koa na dia teo azany mamy dia teo ny magidy ary loatra ny somary mamy toerana satria amena dia nisy nanararoatra. Ny fihiboana dia nisy nanararoatra tao anatin'ny taona 2024. Ny taon'ny sehatra ny fananantany voalohany tena ngeza be dia mifanodikodiana volam-panjakana. Ireo zany ary tsika miezaka tsika mba ampienana zany manomboka tamin'ity taona ity miezaka ny iarahana miasa amin'ny contrôle financier, iarahana miasa amin'ny IGE zany zavatra zany satria ireo fanodikodiana volam-panjakana ireo dia matetika ialoavan'ireo ataoko hoe tatitra izay ataon'ireo fanadihadiana izay ataon'ireo dia manamora ny asan'ireo zany. Ankoatra izay, nitondra fanazavana momba ireo raharaha FAMPODIANA teto amin'ny firenena ihany koa ny teo anivon'ny Bionko. Voalaza tamin'izany fa tsy manana andraikitra ao anatin'ilay raharaha volamena 7.5 kilao izy ireo. Mbola ao anatin'ny angom-baovao mikasika ny fanesorana ny tale jeneraly tahirim-bolam-panjakana ihany koa ity SAMPANA ity amin'izao fotoana izao. Ny raharaha écran plat sy ny bombe chaussette izay navoasaringotra ministra teo aloha kosa dia efa vita tamin'ny taona 2024 ny fanadihadiana rehetra ary efa lasany amin'ny fitsarana avy ny antota taratasy rehetra raha ny fanazavana hatrany.
Mbola betsaka ny lesoka ho ikosany filohan'ny CDDED Pierre Lenoble Navony mikasika ny ady amin'ny kolokolo eto amintsika fa indrindra ny tokony hanovana paikady eo amin'ireo sehatra ahitana kolokolo betsaka indrindra ireo. Ny lesoko zany satria ohatran'ny mizavatra tsy ampy ao. Mizavatra tsy ampy indrindra fa le resaka tany ohatra. Tsy ampy mifampahalalana an'le olona mikasika ny ady tany, mikasika ny fananantany. Hany ka misy manao ny fisolokiana an'izay. Moa ny taratasy mikasika ny document mikasika ny tany dia amin'ny teny frantsay daholo, tsy hainy gasy any ambanivohitra le izy. Zany indrindra dia mila avozina, ampafantarina ny tantsaha, ampafantarina ny olona rehetra atao amin'ny teny gasy mikasika lalàna feny lafitany. Ny fitatanam-bola mpanjakana dia io koa zany misy lesoko ao. Zay tokony misy fanatsarana avy amin'ny fanatanterahana azy. Matetika eo manko ny olana le ao amin'ny fanatanterahana azy tsy ampy ny matetika ny olana tsy niofana amin'izany. Ka tokony olona niofana no apetraka amin'io. Hany ka mba tsy hanao fahatany izy avy eo. Fitarainana miisa 2,770 no voarainy Bianco tamin'ny taona 2020. Raha tokana tratra 3,79 mahery izany tamin'ny taona 2020. Ny raiky amin'ny 7,700 tamin'ireo no nitombona ka nanaovana fanadihadiana. Olona 5,700 tao anatin'ireo raharaha ireo no nenjehina, ka ny 4,700 no samborina ary ny 13 nampidirina ponja. Ny raiky amin'ny 700 kosa nahafahana vonjomaika ho iatran'ny ny tatitra. Nanatanteraka fivorimbe ao Antsirabe nandritra ny 2 andro ny fianakaviam-ben'ny VADINTANY eto Madagasikara, izay mifarana androany moa ny fivoriana ka ny fifidianana izay filohany olavitra ny VADINTANY no namaranana ny hetsika. Mbola ao anatin'ny fifidianana tanteraka ireo mpikambana. Fantatra kosa fa kandida miisa 3 no vonona irotsaka ho fidiana amin'ny toerany filoha andimby ny filohany olavitra amperinasa. Tsara ny manamarika fa tokony tany nosy be no nanaovana izany fivorimbe izany ny 20 hatramin'ny 20 Aogositra lasa teo saingy nilaza ireo mpikambana sasany eo anivon'ny olavitra fanahemitra mba ahafahana mikajy ny fandaniana rehetra sy ny alaviran'ny toerana. Anisan'ireo teboka nodiniana moa ny fanatsarana ny sata amin'ny feno VADINTANY eto Madagasikara raha ny nambarany filohan'ny olavitra ny VADINTANY ametrahana amin'ny toerany ireo VADINTANY amperinasa ho matianina. Ny fiantraikany be tamin'ny asan'ireo VADINTANY nisy fiantraikany be tamin'ny asan'ireo VADINTANY moa ny fandalovan'ny valanaretina COVID-19 teto Madagasikara tao anatin'ny 2 taona izay. Fa 2 taona sisa dia isedra fifidianana indray isika eto Madagasikara raha ho an'ny CRN na ny Conseil de la Réconciliation Nationale manokana dia ahina ny zava-hitranga eto Madagasikara raha toa tsy miroso amin'ny fampihavanam-pirenena tena izy isika. Germain Menjanahary, Andra Kotomalala. Tsy misy afa-tsy ny firosona amin'ny fampihavanam-pirenena tena izy andry no ahafahana mametraka firenena vanona sy fampandrosoana eto amin'ny tany sy ny firenena, hoy ny avy eo anivon'ny CRN. Nambarany fa efa nitaky ny irosona amin'izany ny filoha Marc Ravalomanana nandritra ny fivoriana izay natao teny Ivato ny taona 2012, saingy Ian Rajoelina no marisarisa amin'ny fanatanterahana izany, hoy hatrany ny CRN. Raha le filoha teo aloha rehetrarehetra reo dia vonona. Fa ity filoha ity manana conviction ihany izany anatiny any amin'ny kabaro zay ataony mandalindalo egny. Mila ilaina ozy ny apaisement rehefa izy nandeha nanao signature-n'le vola 1 milliard 150 millions de dollars angamba raha sy diso ao tegna avoloa. Dia ilaina ny apaisement ozy. Ny processus monsieur le président atongavana amin'izany apaisement zany dia ao anatin'ny fifampiresahana misokatra. Zany hoe dialogue élargi ho an'ny hery velona rehetra eto Madagasikara. Izay ane le nangatana CRN ny angava aty amin'ny président Zafy hoe sokafo ny fifampiresahana fa zay tsy miteny sokafo le toerana ipetrahanay. Ka eo le angatanay hoe andaosika hagnano débat au fond misy zany ananganana firenena hoe inona mariny ty Madagasikara ty sy le malagasy miaina eto amboniny ty Madagasikara ty mba ho gasy ray mba hivivre ensemble mba tena hoe raha ohatra ka misy problème zany na mana Germain eto Antananarivo de problème ny gasy rehetra zay fa sy ilaza reo gasy reo avela fa problème zareo au plateau merinao zany zavatra rehetra zany ary mbola matombola averiko misy le hoe rano tany fady razan'olona anankiray
dia merina zany mandeha simo anao mandeha varatra anao mandeha asinanana anao mandeha drefany Madagasikara misy zany sy noho le foko merina natonga an'izany fa noho le rafim-panjakana nisy tamin'ny andron'ny fahampanjaka tamin'izany fotoana zany nisy ny disadisa regny zavatra regny zany freiner développement tokony hosokafana zany zay débat zay hoe qu'est-ce que l'indépendance des années 60 aminay CRN satria ny CRN dia comité de la réconciliation nationale comité fampihavanam-pirenena tena izy dia sy magnavakavaka an'izaniza fa zay olo miadere amina resaka fihavanana manaiky an'izay ndosika dinika. Ankoatra izay dia mampanahy hoy ity mpanao politika avy amin'ny CRN ity ny hoavin'ny fifidianana sy ny vokatr'izany amin'ny taona 2024 raha izao fihetsiky ny fitondram-panjakana izao. Nitondra ny fomba fijeriny mahakasika ny fiarahamonina sy ny ara-toekarena ary ny paikady ny fanjakana entina anarenana izany androany. Ny mpandinika fiarahamonina no sady mpamakafaka raharam-pirenena dia ny jeneraly Ramakavelo nasongadiny tamin'izany ny fantrana mianjady amin'ny vahoaka malagasy fa ihany koa ny paikady tokony imaso ny fanjakana eo amin'ny sehatra ny ara-toekarena. Nzavandre Mahefa sy Tokra Marolahy. Mahantra tanteraka ny vahoaka malagasy ankehitriny tsy misy izay tsy mikakaiky eo amin'ny lafiny ara-tsosialy. Tsy lazaina intsony ny fidangan'ny vidim-piainana, ny fahatapahan-jiro sy ny fahatapahan-drano isan'andro isan'andro. Betsaka ireo orinasa malagasy no tsy mety tafarin-doha. Marisarisa rahateo ny fanjakana amin'ny fanampiana azy ireny ka zary lasa miteraka tsy fisinasa ho an'ny malagasy. Amin'izao indray dia mitady fiaraha-miasa amin'ireo mpandraraha avy any ivelany ny fanjakana malagasy. Ireo mpandraraha sy orinasa malagasy mamokatra eto Madagasikara nefa ity tsy hita ny fanjakana izay anaovana azy. Ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka ny vahoaka malagasy na inona ho tenenina na inona ho tenenina dia ao anatin'ny fahasahiranana marina fa misy ny mety hoe ezaka tsy ezaka erosiny sisa fa ny ankamaroany vahoaka malagasy dia ao anatin'ny fahasahiranana zany tsy azontsika lavana. Ary ny zavatra inona moa ny anisan'ny tena azo lazaina hoe mampahantra antsika ny isan'ny zavatra mampahantra antsika nge dia zao hoe ny tena mifehy ny toekarentsika nge dia ny vahiny dia izay tian'ireo ataony raha ny tena marina tokony hoe ny mpandraraha malagasy mandray an-tanana ny toekarena malagasy zao tsika lasa indray mbola mifanaraka ny ivelany dia mbola tonga indray zany mpamatry vola vahiny dia tonga indray zany mpandrara vahiny dia vao mainka voageja tanteraka zany le fitantanana ny toekarenan'ny malagasy dia makaiza zany tsika tsy hoe fanaovana fanakanana fotsiny fa tena anisany tsy mampandeha ny tsy hananantsika ny tena hoe fiandranam-pirenena dia satria ny vahiny no mitantana ny toekareny. Ny famoronana asa ho an'ny malagasy ihany koa no tokony himasoan'ny fanjakana ho hiatrany ny fanazavana ary tsy ilaina ny fandanim-bola amin'ny zavatra tsy mitondra soa ho an'ny vahoaka. Naharitra ora roa sy 17 minitra ny fandaharana miara-manonja ho an'ny androany. Loha hevitra maro tahaka ny mahazatra moa no voaresaka tamin'izany ka isan'izany ny politika sy ny fampianarana ny tenany vohitra. Ofintiany Asin'Andriamalala sy Mathieu Prince amintsika ny makasika izay. Ny fampianarana no fototra iray mampandroso ny firenena hoy ny solombavambaoka Todisora-Andriamampandry tao anatin'ny fandaharana miara-manonja androany. Ankehitriny nefa dia ataon'ny mpitondra fanjakana kilalao ny fanabeazana indrindra amin'ny fanovaovana ny raha fampianarana vaovao eo amin'ny kilasy famaranana sy ny tetiandro fampianarana eto Madagasikara. Ankoatr'izay dia anisan'ny hitsokitsihana ity solombavambaoka ity ihany koa ny fangatahana fionana eo anivon'ny fahefana mpanatanteraka. Matony misy tamin'ity fitondrany ity tsy manao ady hevitra na ny premier ministre ary dia tena nontsy fahalalana izy sa na izy nontsy fahalalana mihitsy na noho ny zavatra tena hoe misy zavatra fenonao fa zay mangataka fasafasy za zao dia ministre fidy efa nangatako fasafasy hoe andao tsika iresaka fasafasy hitan'ny télé sy ny radio sy ny anao manjery amin'ny resaka politika publika fitantanam-panjakana ninona io raha resaka ny angovo io na ny fampianarana io na inona io jerefa ny an'ny andafy zany misy zany tena vonina tena hoe mahay débat zany vonanao débat fa misy atsika toke tena mitsoka ady hevitra na filohan'ny institution eto mitsoka ady hevitra ny olona tena mahay zany dia mahay miady hevitra izy mahay miresaka ny tontolo rehetrarehetra izy na ny tontolo fampianarana io na ny fahasalamana io na ny énergie io na ny minina io rehetrarehetra io tokony hainao zany efa invitena foana ngereo ministre fa tena tsisy na nrery tsisy sa dia mbola mangataka androany ry ministre vaovao andao mba hiady hevitritsika tsisy hinana nareo nge eto ary tsy voatery eto miara-manonja misy télé io vao ny télé TVM sy ny RMDM any angamba dia hoe an'ny vahoaka io zay tsy menareo miteny mihitsy izay ny mpanohatra anatin'izy andao any no miteny
raha ty amin'ny MBS nareo mety matahotra nareo raha ozy nareo hoe adony amin'ny viva voninao any izahay na nitianako manokana anao volontaire mihitsy dia asofoloan'ny androm-panjakany io resaka amiko na ministra farafaratsiny tantaontsika iresaka ny politika fampandrosoana ny Madagasikara sy ministra tatanareo tantaontsika anao devitra dia hitany vahoaka eo e firenena demokratika moa i Madagasikara ka tsy tokony hisy mihitsy ny sakana sy ny tahotra ho an'ireo ministra vaovao ireo ka tokony hosa sy anaiky izany fangatahana ny solombavambahoaka avy amin'ny fanoherana izany. Ampafantariko ihany koa ianao amin'izao alina izao fa ho tanterahina rahampiso ny fiofanana ho an'ny tanora tiako Madagasikara, fiofanana izay iompany indrindra amin'ny lafiny ara-politika sy ny fitantanana. Ho tanterahina ao amin'ny QG Belair izay fiofanana izay manomboka amin'ny 10 maraina. Manasanao sahady hanatrika ny fotoana satria tsy ny tanora tiako Madagasikara rery ihany no asaina amin'izany fa isika tanora rehetra mihitsy. Ho anao izay maniry hiditra ho mpikambana anatin'ny tanora tiako Madagasikara ihany koa dia rahampitso araka izany ny fotoana ao amin'ny QG Belair manomboka amin'ny 10 fa rahampitso amin'ny 10 maraina ihany koa dia ho tanterahina ny fameloma maso ny antoko tiako Madagasikara ao amin'ny commune Anosy Avaratra. Ny fotoana moa dia ao amin'ny Masinkazo ampitany Espace Jany. Manasanao izay eny toerana ihany koa ary ho tonga anatrika ny fotoana izay manomboka amin'ny 10 maraina. Fa somary vadika amin'ny pejy fanatanjahantena kosa indray isika dia araka ny fanambarana voaray eto ampelantanana amin'izao ora izao dia tsy noeke ny Confédération Africaine momba ny baolina kitra na ny CAF ny fangatahana ny amin'ny fahafahan'ny mpijery miisa 500,000 manatrika ny lalao fifanitsanana iadina ny tompon-daka maneran-tany tamin'ny taona 2022 eo amin'ny Bariany Madagasikara sy Benin amin'ny 2 septambra ho avy izao. Antony ny fisorohana ny tsy paritahan'ny valanaretina COVID-19 sy ny fiarovana ny tsirairay. Voalaza tao anatin'ity fanambarana ny voaka io ihany koa fa hisy ny fipetra horaisin'ny CAF amin'ny fandikana io fanapakevitra noraisina io. Izay mamarana ny fotoana ny fampahalalam-baovao fa tahaka ny mahazatra amaranasika ny fotoana dia ny fandaharam-potoana eto amin'ny fahitalavitry ny MBS no entiko aminao. Hoarahantsika rehefa avy eo ny fandaharana SAI ao alohany izay aloha dia isy ny fandaharana Global News, ny fandaharana SAI arahana amin'ny Arfina Eliso sy Baora Zafimahefa ho an'ny androany. Ny horonan-tsary mitondra ny lohateny Folène 3 kosa indray no arahantsika aoriana izay. Izay ary no mamarana tanteraka ny fotoana ny fampahalalam-baovao tamin'izao alina izao. Mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mame fotoana ho anao indray ny tenako rahampitso amin'ny ora mahazatra hatrany.